Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny fanatanjahantena eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena izay tsy tapaka manatitra vaovao eto amin'ny fandarana mahery amin'ny akon'ireo vaovao eo anivon'izany fiarovam-pirenena izany. Ny hazakazaka mifampitohy isak'ireo sampandrara no nanokafany miaramila ny sy mpiasa sivily eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny taom-pilalaovana 2024 ny alakamisy 12 septambra teo. Ekipa fito ahitana ireo sampandrara samihafa eto amin'ny ministera no andray anjara tamin'ny hazakazaka mirefy 704,000 metatra tao anatin'ny kianjan'ny Betongolo. Etsika zay natao teo mafanohizana zay natao hatrizay tam'tondaza tsika manohitra koa ity zany dia ampitongona bebe kokoa satria fitaizam-batana sady famelomana le firaisan-kina ho an'le mpiara-miasa rehetrarehetra. Izay zany ny antony anaovana azy ary tsy mijanona amin'izay ankoatran'izao misy ny fandehanana mandeha manao exercice de tir, misy ny marche ka izay rehetrarehetra zay ilaina hitaizana ny vatana, ilaina amin'ny fanatevenana ny fiarahamonina sy ny firaisan-kina amin'ny heriny zao tsika andeha marche ny rehetrarehetra na civil na mianatra na mitanora dia mandeha amin'ny faritra ato an-tsenana ato antsika dia magnaraka izay ho hita eo mbola misy sport collectif koa mandrapahatongavany ny farany taona. Toy izao manaraka izao ary ny vokatry ny hazakazaka. Nobatain'ny ekipan'ny DRH na ny direction des ressources humaines miakanjo mena amin'ny sary tamin'ny fepotona 7 minitra sy 5 sekondra ny amboara voalohany. Ny OMC na ny Office militaire des sports et culture no laharana faharoa tamin'ny fepotona tsy dia mifanalavitra loatra 7 minitra sy 15 sekondra. Laharana fahatelo kosa ny ekipa iray ivondrona ny sampandrara maromaro eo amin'ny ministera no nahavita ny hazakazaka tamin'ny fepotona 7 minitra sy 17 sekondra. Tanjona ankoatra ny fanamafisana orona ny firaisan-kina sy ny fankahalana eo amin'ny mpiara-miasa dia ikolokoloana ny lafin'ny fitazam-batana sy ny fahasalamana no nanaovana ity hetsika ity. Manazava ny mikasika ny hetsika androany ny mety ho toyiny ny jeneraly Veloarso Poton, sekretera jeneraly ministeran'ny fiarovam-pirenena. Araka izany dia efa mahazo vahana tsara eo anivon'ny fiarovam-pirenena izany fanatanjahantena izany. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no amaranana ny fandaharana amin'ity hariva ity isaorana betsaka ianao nanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany eo ihany koa ireo namana teknisianina izay niara niasa tamin'ity tontolo andro ity ary tsy adino amin'izany ny botika CMA izay nampiakanjo ny tenako tamin'ity hariva ity. Isaorana betsaka ianao naharitra nijery hatramin'ny farany manome fotoananao indray amin'ny herin'ny toy izao.